sy ahoana fomba fijerinao am'izay sady ny filoham-pirenena koa moa anangana gouvernement tany Soatsy fomba fijerinao mahakasika zay zavatra rehetrarehetra zay. Momba ny fiainam-pirenena moa aloha zany dia efa nametraka foana moa ny ahy zany ny fijerika fa mandeha milo foana satria za fa minaninana ny ana voaka koa fahitana avy amin'ny tontolon'ny fanahy no ahafahako mahafantatra ny zava-miafy eto amin'ny firenena fa za manokana aloha zany dia hoe efa ela be any ny teny efa tamin'ny volana marsa za ngesaky ilatsaka mihitsy fa noho ny hoe tsy navivanany sionisy ny RCC zay tsy tiako ary tsy matoky an'ireo dia zay natonga zany tsy nilatsaka matoa moa zany tsy nilatsaka dia tsy makasitraka mihitsy aloha zany an'le fomba nandaminana an'le fifidianana moa amiko dia zay le izy hoe amboletra iny dia rehefa natao amboletra moa zany dia efa fantatro hoe tsy maintsy le olony vazary foana no terena ho lany eto amin'ny firenena dia efa fantatro hoe tsy maintsy io zany no lany dia efa io nefa ny lany dia amin'ny fijerina ara-panahy hoe tokony eken'ny malagasy rehetra dia matoa Andry Rajoelina io satria ny malagasy ange vazaha malagasy vazaha dia raha vao mbola rotsaka ny vazaha dia tsy maintsy vazaha foana no lany satria vazaha foana nge no naksepten'ny tsika gasy hatramin'izay ary mpiondrana an'io tsika mpiondrana vazaha tsika mbola andevo ny vazaha mbola esclave ny vazaha tsika raha tsy manova toe-tsaina mihitsy ka mitoy toe-tsaintsika tsy mety miova fa varina ihany makany amin'ilay hoe fakafizana ny mpanandevo fakafizana n'ilay colonisateur nireny malala izany dia aminay zany dia ino atao hoe amboletra belabe ny tsara dalàna ny amboletra sy ny sisa rehefa izy moa zany ny lany izy no eken'ny SCC dia ohatrany hoe io zany mety io mendrika ny malagasy zany filoha Andry Rajoelina io zany mendrika ny malagasy izany satria lasa tsy tia vazaha ny malagasy fa miondana fomba-bazaha na zany finoana eto Madagasikara ange finoam-bazaha kristiana zany ange vazaha to dia vena rehefa finoany gasy ny kristiana rehefa nanina amin'ny rova rehefa nasiana colisée romane misy fiangonana kristiana ange ao anaty rova Manjakamiadana efa vazaha daholo zany na ny malagasy zany efa tsy mipetraka mahagasy azy tsony amin'ny hasina tananaka manakasina atsika tsony na ny mahatsika isika tsony tsika malagasy efa dia vazaha daholo ny eto na sakafom-bazaha satria tsisy malagasy mihinan-kisoa zany fa malagasy mihinan-kisoa satria sakafom-bazaha zany malagasy efa mitafy filipery izy fitafim-bazaha izy ka izy tsy malagasy vehivavy mizipo foetrena potipena ny lehilahy manao akanjo ny anina reny ny tisetra sy ny tariny reny fa efa vazaha daholo reny na ny paty hoanitsika io raha tsy paty jaune vita amin'ny vary intsony fa vazaha efa misy simika efa mahafaty ainga mavoakansera na ny akoho antsika rehefa tsy akoho gasy to fa poulet de chair vazaha daholo reny sisa ka tsisy malagasy ny anakisoa zany fa vazaha daholo ampiatra zany dia mampindra vazaha amy zany dia normal tokony alaika ny Andry Rajoelina ny malagasy rehetra satria na dia vazaha izy satria ny malagasy efa vazaha dia manaraka zay nanangana gouvernement izy zany amiko dia raha ohatra teny tatana ny firenena amin'ny ara-dalàna Andriamatoa Andry Rajoelina président vaovao io tsy hoe vaovao moa zany fa lany vaovao fa ny teo ihany no miverina dia tsy tokony ampiditra olona contre izy ao anatin'le gouvernement satria ny olona contre raha dia tsy manan-tsaina fa tsy ny hanao blocage n'ilay finiavany tiany atao fa amiko dia tena hiasy filoha amin'le matahotra ny vavan'ny olona matahotra ny vavam-bahoaka dia matahotra n'rehefa le adversaire dia tena metraka izy metraka tantara ary nieritreritro dia mbola tady hanao troisième mandat izy dia hiasa mafy izy zany amin'le deuxième mandat ty dia anaovanao lalam-pandrenana izy hitady hevitra dia hanao troisième mandat zany amiko zany hiasa mafy izy amin'ity mandat ny faharoa ty dia aleo izy hiasa amiko zany hoe tsy tokony hanohatra an'io filoham-pirenena lany faharoa ny malagasy sy ny mpanohitra fa aleo aloha hiasa izy dia ary io hiasa io tena hanao io satria mizakametraka tantara amin'izay zany ao anatin'le mandany faharoa io dia ny fahatelo dia Madagasikara ty moa zany dia efa lasa ny vazaha efa ho lafo Madagasikara fa tsy haiko ny fantany napetraka dia aiza ny titre n'le tany Madagasikara ty aiza ny titre mipetraka aiza fa raha hita ngamba ny titre n'ity dia efa lafo ty azo juridika raha ohatra hoe alaina dia mianarany tany malagasy fa ny titre mitsita fa hita ny titre dia efa lafo ty Madagasikara zao fa lasa ny vahiny amin'ny ambongadiny ny zavatra tsara rehetra eto ohatra ny tany tsara rehetra ty fa lasa ny vahiny dia ary zao moa zany vazaha no mitondra dia raha tsika mahita eo fa dia za manokana olo zany dia tsy dia manana fanantenana zany ho avy Madagasikara fitako fotsiny hoe hiasa io filoha io hiasa izy amin'izay asa ho ataony ahafahany mametrapetraka tsara n'ilay tantarany zany fa amin'ny anina amin'ny taonao avy io 2024 io anaona mety hoe zavatra hisy tranga eo anivon'ny firenena fa aminaniko dia efa zay eo hiasa io filoham-pirenena io hiasa be izy fa na hiasa be azy izy dia Madagasikara moa zany amin'ny taona 2024 io ny fahitako azy dia
ny aizina manarona ny tany ary ny espito anarona ny firenena. Madagasikara tsy afabela ary bloqué ao anatiny fanandevozana noho ny tsika ho tafaty. Iasa mafy ny filoam-pirenena, iasa ny voaka malagasy fa ny problema zany de zao na iasa aza tsy tafa ity firenena ity satria voaozina firenena ka mainty toy ny mangazo loha na toy ny vato mitsonika ranom-potaka fahitako ny firenena malagasy ny taona 2024 makao amin'ny 2025. Misy solution hoe mety hoe mialana amin'izany. Ny solution aloha de tsisy aloha ny hitako fa de io mihitsy tsy mety kapoka azy malagasy n'iza mibebaka n'iza tsy mibebaka satria zay mihitsy zany le izy hoe efa mipetraka efa hoe efa kivy zany ny any an-danitra efa kivy ny mpanazatra raha fomba fiteny gasy azy kivy ny mpanazatra ka de kapoka mihitsy aloha mandeha satria rehefa voakapoka hono malagasy vao tena hitadiny ilay fomba mety aminy sy hitadiny le sitrapon'ny life nahary ny firenena sy hitadiny ny olona tena hanjaka aminy zany zay zany rehefa voakapoka ny malagasy sy vao tena hifidy ny olona zay mety aminy sy ny olon-kendry nge tsy lany ny olon-kendry eto amin'ny firenena fa zay manam-bola ary fa zany lany ary manam-bola ny lany fa tsy ny olon-kendry no lany tsy ny olona manam-pahendrena eto Madagasikara zany no lany mitondra ny Madagasikara fa zay manam-bola sy manana basy ary manana force toanany any velany de zay koa nefa ny tiany malagasy de zay koa nefa ny lany de raha tsy efa tena voakapoka mafy mihitsy zany ty le malagasy rehetra zay vao tena alana hihetsika hitadin'le tena hoe inona ny mahasoa azy fa am'izao moa zany zay manome varika poka kely sy manome vola tely hoe tsy manome vola kely ana toka tapaky ny bota de iny vidiny mbola maty kanina maty akanina malagasy tsy malala any apitsy fa zay hoanina androany any fa raha volefa voakapoka mafy am'izay le voaka malagasy de tsy maty kany kely tsony fa tonga de hitady le tena mahasoa azy am'izay zay vao hisy le fiovana sy le tena famonjena amin'ny Madagasikara sy ny voaka malagasy rehetra zany 2024 2025 ozona sy kapoka no azo ty firenena ty ka na hetsika mafy mitondra na iza ahetsika mafy etina izy hivavaka na izy hibebaka zany fiovahana kristiana fiovahany vazaha zany de tsy anakery tsy andaitra taka ny fifokaima tsy nahavaolana teo izany fiovahana kristiana zany rehefa nanambarany zany tamin'ny interview nataon'ny mpanao gazety sy ny conférence natao tany Fianarantsoa tamin'ny volana septambra iny fa hoe tsy havaolana intsony fifokaima io no nisorona natao zany zay zany miady am'le fahefany vazaha sy ny tontolo mpanam-bazaha fa ty amin'ny resaka fisoroana ny hebreo amin'ny maha hebreo ny malagasy amin'ny mpandala ny fomba gasy zay mpandala ny fomba gasy zany de tena iketrika makany amin'ilay skidy Madagasikara sy ny mazio malagasy any ny fanavotana ny Madagasikara sorona mamerina ny hiasy ny sorona eto Madagasikara sy ny mamerina ny hiasy ny tanindrazana zay vao tonga ny famonjena amin'ilay voaka malagasy fetany Madagasikara de zay ny koina rivolala icontre andreo vazaha reo amin'ny alala n'ilay ara-panahy zay tsy contre filoam-pirenena zay tena miteny mihitsy ny vaon'ny hoan'ny voaka malagasy ny mpanotra hoe alao hitondro ny andro rajoelona satria lany fandroana izy matoy ny lany de zay zany sitrapony mpahary hoe teny gasy zay sitrapon'Andriamanitra zay sitrapony Yahu Allahim de anasina piso tontolo ka manohitra ny filoam-pirenena io zany filoam-pirenena io sika de ohatrany hoe manohitra zay nametraka azy teo ohatrany hoe manohitra n'Andriamanitra fa io mihitsy ny sitrapon'ilay mpahary sy napiso ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika malagasy ka na vazaha io na ratsy io na tsara io na ratsy izy na tsara de nibatany amboara na ratsy na tsara de koa ny sitrapony avo indrindra hitondra atsika ka raha mitsapoka atsika io de misaora ny mpahary fa nahazo mpikapoka raha olo marina io de misaotra ny mpahary fa nahazo olo marina raha olona mahay mitondra io de misaora ny mpahary fa meny mpitondra nay mitondra fa raha mpangalatra sy boatra tamin-dra zany de misaotra ny mpahary fa ho andevondray ianao ry malagasy rapitso azo zay ny sahazanao matoa io ny lany zay ny sahazanao manekeny filoam-pirenena zay lany aza manohitra ny io sitrapony mpahary ao atsika kapoka io velodibay amin'ny tampondreo atsika eto malagasy tatazo ny vokany hoe mahakasika an'ilay hoe fanekena mahakasika ny hoe fitsofany rano ny olona mitovy fananana ny fiangonana na katolika zay nilazay ia io nge mantsy hoa efa ela be amampaminany ana hebraika judaisme zay zany olona tsy hoe rehefa misy zavatra misehotra an'io a zay zahay vao hoe mahafantatra efa fantatra anay efa ela be misy zany hoe ny kristianina io nge namorona ny kristianina nge ny katolika ny papa nengatry amin'ny Constantin tamin'ny empereur romanina Constantin no nanomboka namadihana zao tontolo zao lasa kristianina sy fomba grika gentilisa zany kristianina zany karaka maha fomba grika gentilisa azy de tsy maintsy anao ny fahavetavetana rehetra izy ary io baiboly io a tsy miresaka amin'ny kristianina zany raha baiboly manohatra resaka azy hoanina kisofa ny kristianina vao mainka mamely baiboly manohatra zany fampiresana ny lasy ny lahy vavy sy ny vavy fiaina sodomita rehefa mifampiresana ny lasy ny lahy vavy sy ny vavy sodomita izany no amy firenena de ray rapida be de rinkany firenena rapida be de tonga farandro
alao koa ifaranany ty andro efa mandagininy ty fa de misaotra anareo katolika zany raha marina iny fahavahony fa marina iny satria ny any an-dafy ny mpamoaka vaovao international namoaka anazy de marina iny zany fa niken'ny katolika tokoa ny fampiresina ny lasin-daro vavy sy ny vavy efa ela be zany nafantatra an'izany fa tsy maintsy hoekeny ny fiangonana kristianina rehetra fa maingy amin'ny katolika iny katolika ny namorona ny kristianina zany fiainana sodomita fa vetavetana loza tany zany na de toeran'ny baiboly zany fa reo kristianina reo tsy miraharaha baiboly zany tsy miraharaha baiboly zany reo sabotsy ny fivavahana ny azy alahady tsy azo hoanina ny biby maloto anaty baiboly ny azy mipino aminy ampinany ny biby maloto tra malagasy taranaka masiny ty aza de lasa mihinana biby maloto mihinan-kisoa mihinana biby maloto satria kristianina efa miondra vazaha loatra e normal raha nana finoa vazaha tsika satria ny finoantsika aza vazaha finoa kristianina zany finoam-bazaha zany fa tsy any jiosy tsy atsika malagasy zany ka zay fa ela be ny nafantatra sy nahalala zany fa tsy maintsy hivadikofaka ny kristianina hamarina ka de ary le mpitra vavetavetana mety madagasikara nge tsy nisany zany fampiresina lasiny ny vavy sy ny vavy zany zoloky ny kristianina nge mamolavolantsika ano makany amin'ny fanontana fady fanoheran'ny tany sy ny lanitra oatra zany atonga loza haingana ao anatin'ny tampoloantsika ka rehefa ny finoana katolika ny nanome lana de zay fa tena hiditra ao anatin'izay fahavetavetana zay ny taranaka eto madagasikara koa ary era-tany de hiditra ao anatin'ny fahavetavetana ny vahoaka eto amin'izao tontolo zao satria ny finoana nefa mitarika de mandeha ho azy ny olona tarisiny mandeha ho azy ny olona rehetra satria ny lokoa fa leoleo fiainana fa leoleo an'le lasy vavy de vavy sy ny vavy am'izay sy ny lasy ny lahy am'izay satria nge makale tokoa mangazy rehefa hoanina matetika hony de mba miova kely vomanga sy tsaramaso le de mba miova vanjoboro indray ny loka fa ananas loka ho zany ny katolika ao anatin'izay zany zao nefa mitarika hoe rikena ny firesan'ny lasy ny vavy sy ny vavy de rehefa anaraka an'izay dolo ny olona rehetrarehetra de anaraka an'izay ny kristiana rehetra fa izay judaisme sy zay mpadala fomandrazana malagasy de tsy manaiky ary tsy makatoa an'izany ary contre an'izany zato isan-jato eto amin'ny fireneko eto amin'ny firenentsika eto madagasikara mon pays et notre pays contre sodomita zay ny anay zay nareo kristianina manaova an'izany ranao fa ny eto amin'ny firenena de zahay manohitra an'izany hatramin'ny farany fa tsy hiditra eto madagasikara fiainana fahavetavetana mifanohitra amin'ny any an-danitra oatra zany fa ty tady loza ty firenena malagasy ty de miditra midratra fahavetavetana oatra zany de mitady loza ianao zay na mitarika aza ny finoana tsy hoe rehefa tenenindreo finombazaha reo de arahanao de ho maro fa beta be zavatra nanontany reo fady malagasy ka oka mba tsy hiditretra rehefa manaiky an'izany de alao ny katolika any an-dafy no manaiky an'izany fa itsika eto madagasikara raha izany no misy za zao de anisan'ny tena tonga de contrary tonga de anisan'ny grevy tonga de contre tsy idiran'ny sodomita firaisan'ny lasy ny lahy ny vavy sy ny vavy hiditra eto amin'ny firenentsika eto madagasikara zany fa vetavetana loza tany zany tsy rehefa ataony finoana kristiana mamarina kady io koa de arahantsika gasy za maditra angamoa za maditra ohatran'io tsika gasy taisy mba za mihinana de hinana farany hinana aliky tsika ny farany satria efa niteny kristiana madio avokoa ny zavatra rehetra ao am' jesosy kina tsy hoaninao ny alika ary hinana alika ny avarantsika malagasy ty am'le fomba-mbazaha fahatandro mariny zany lazeko zany na manaiky na tsy manaiky ditra-mbazaha ve no arahantsika gasy olo-masina io finoana io foana namarina kady teto hatramin'rehetra amin'ny andro radama voalohany finoana kristianina tsy manaiky an'izany koa ny arivilala sy finoana judaisme maro vony olona pomba rehetra amina million ny olona mombay raha madagasikara tsy manaiky an'izany zahay ampitendreto madagasikara fomba favetavetana zany na ekeny ny katolika sy ny ekeny finoana kristianina tsy manaiky an'izany izy hiditra eto amin'ny fireneny zany fiainana favetavetana ela tina miteny hoe fiainana aliky zany aminay ny alika raha mbola manala ry misy alika lahy ry misy alika vavy olombelona tsy alala an'izany hoe lasy ny vavy sy ny vavy keo tsy tokony hiaraka lasy ny vavy natao hiaraka ny fironim-pahary na ny omby ara malala ry misy omby vavy ry misy omby lahy tena nisy omby lahy nifampitaingina zany na niaraka manohitra ny fiainan'ny natiora zany ary mahatonga loza fandringianana haingany amin'ny firenena fiainana sodomita zany na rava an-tanàna sodoma sy gomora rava atao anatin'ny ray mpimaso